Tsy mitsaha mitombo ny fikambanana sy ny orinasa manatanteraka ny anjara birikiny. Mizara ny anjara birikiny zany ho andro trabona vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza teto Madagascar. Isany amin'izany ohatra ny Banky BOA Madagascar sy ny Fondation BOA nahatsiaro ho praitandrazana ireo trabony vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza izy ireo ka dia nitondra ny voatsirambin'ny tanany teny anivon'ny BNGRC ratsy ny andindiny BOA. Eo anatrehan'ny voina izay mahazo ny malagasy trabony vokatry ny rivo-doza sy ny andro ratsy dia nanome tanana ny bureau national miandraikitra ny fitantanana ny loza voajanahary ny Banky BOA Madagascar sy ny Fondation BOA. Tolotra izany dia mitentina 45 millions d'ariary 550 tapitrisy ariary dia izany moa dia ho fanamariana fa ny BOA dia banque citoyenne mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena ary tsy manadino ihany koa zany ireo trabona amin'izao voina eto amintsika izao. Izay zany ny antony nahatongavana eto androany. Tsy pianay hoe ny Banky BOA Madagascar sy ny Fondation BOA eto Madagascar zany no miarana nolotra izany fanomezana izany. Ireo fanomezana natolotra izy ireo moa dia nahitana vary fotsy 12 tonnes, menaka 27 litatra, tsaramaso 1 tonne, voanjobory 500 kilao, fanitso 450 isa, fantsika 513 kilao ary boiron 520 isa. Raha ny fetitra iraisam-pirenena moa dia 400 gramma isan'andro isan'olona ny filana vary ho an'ny trabona iray, 80 gramma kosa ny voin-kava ary 530 gramma ny menaka.